Ity zany a dia ohatry hoe karazana ohatry hoe tantara kely fokely misy rono mikasika ny voambolana karoana zany. An'androny ihany mba misy fampisehoana hira gasy ety ambanivohitra kanefa narivo avao zany fa ho avy ety ny tarika saondrasina ny tilakandro. Mbola voazara napetraka sotro zao izahay zao atoandro zao no injao feno mirondraona toy ny adabo-latsaka, ny langorona sy akoka toa manaiky ny vahoaka manodidina ho avy eo amin'ny kianja be filanonana. Efa nanomana sibidy tabebaka amin'ny vorona efatry ny sehatra ny mpilalao mba handrotsahana ny fijery. Zany hoe misy voambolana vitsivitsy zany io mivoaka nampidirina atao amin'ny lehilahatsoratra ohatra ny hoe adabo. Ny adabo zany a dia karazam-boankazo any avaratra any, hazo fihinam-boa zany a, ka niraisy ny zareo io anehoana endriky ny filatsaky ny firondraona ny amponga mitovy amin'ny adabo mihitsy rehefa ovompozina le azo dia milatsaka le vono. Ohatry ny feon'ny voankazo latsaka io zany feon'ny langorona sy akoka amin'ny voankazo. Ny tabebaka indray a dia entina mampiseho le zavatra botabota sy metameta ka sibiky ohatra sibiky misy vavany soratra sibiky tsy metana somary ngezangeza dia ohatrohatra izay zany.